tsy maka izy ireo fa atsika de miorooro ny zava-tsarotra zany dia izao jereo amin'ny solomaso hoe resin'Andriamanitra nataon'Andriamanitra ho fitaizana tsika nakahora to manao hoe izany lay misy tafidrivotra nitsoka dia tena lalàna ny zavaboary tsara mihitsy raha mamaky tsara ny tantaranao dia izao tia ny tendrombohitra Hermona dia tendrombohitra Hermona io a misy rivotra foana eo avany tendrombohitra Hermona avany midina manamamazo ny lakany iny fariny Galilée iny dia zay efa matetika apitrangy zany tamin'ny andro tany Palestina zany hoe misy zavatsarotra zany nitrangy eo amin'ny fiainantsika tena voajanahary mihitsy zany hoe mety olalana ny zavaboary hoe rehefa mangatsika dia vongripa dia azo atao hoe vongripa fa izy dia volobe zany teo fa normal misy lalana ny zavaboary mihitsy mitranga eo amin'ny fiainantsika hoe vongripa satria nanadino akanjoba dia azo atao hoe tena nikapohan'Andriamanitra kenao no nadino akanjoba Andriamanitra efa nanome akanjoba najanonao le akanjoba vongripa ianao dia azo atao hoe dia volo dolo ty aretina rehetra ty fa tena misy mihitsy loha lalàna ho anatintsika ao fa zao kosa nefa nambaran'i Paoly na inona dia izao na zavatsarotra inona dia izao any amin'Andriamanitra ny maso ny zavatra rehetra miara-miasa azo ny zava-dehibe zany tsy mifametrahanao fanontaniana avy aiza Andriamanitra nahatonga an'izao inona Andriamanitra nahatonga n'ity aretika ity inona Andriamanitra nahatonga faty antoka ohatra izao tsy any zany ny mason'ny olombroantso ny solomaso ijerentsika ny zavatsarotra mandalo amin'ny fiainantsika tsy ny fametrahantsika fanontaniana hoe avy aiza ity nataon'olona ve ty nietraketrahan'olona ve zany vokatry ny safidiko ve zany sa tena avelan'Andriamanitra andalo ve zany sa fantriky ny devolo ve zany tsy zay ny zava-dehibe ho Paoly fa ny zava-dehibe dia ny fametrahana fanontaniana hoe tia an'Andriamanitra viasa tsy tia an'Andriamanitra rehefa tia an'Andriamanitra ianao ny zavatra rehetra miara-miasa azo fanontaniana zany eo anatrihan'ny zavatsarotra azany amin'ny zavatsarotra amin'ny masonao fa menjery ianao raha vao any amin'ny zavatsarotra mety ho latsaka anatin'ny fankahalana olona mihitsy aza hoe tena inona napotika dia mbola ho azoko anao androany iran'iza moa na hoe ianina aza lany andro mametraka zany fanontaniana zany fa rehefa tody zava-manahirana ianao na tsy fahasalamana io na mety ho everina ho échec io na inona ny échec egere mety ho zavatra pozitifa koa résultat négatif ake amintsika kristiana résultat koa rehefa ao amin'Andriamanitra isika hoe tia an'Andriamanitra ianao dia izao amboarin'Andriamanitra miara-miasa ny zavatra rehetra jereo ny tantaran'ny Davida na dia le mety ho fahadisoana ho mihitsy ary tena misy fahadisoana be nge ataon'ny Davida itsika rehetrareto ke mpanompon'Andriamanitra afangahanao anjely sakana azy anjely eto tsisy fa zao tena tsika rehetra koa mety manoto inona moa tsy nataon'ny Davida ke zahatra namono olona i Abrahama ke zahatra hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama zao ry Abrahama ataoko be dehibe ny taranako ataoko be dehibe dia zao dia hoy Abrahama ahoana moa zany zao ahoana moa zany zao miplanin'Andriamanitra Andriamanitra nanome toka hoe anana zanaka be dehibe dia nietrehitra tao zany dadabe Abrahama hoe tena ahoana moa zany ny ataoko Andriamanitra ohatrany kitana dia ahoana moa zany kisarary ty efa vehivavy lehibe efa tena efa raha matoa be mihitsy ahoana moa zany ny atao ka hito misy tovavy dia asa nataony Abrahama atao tamin'ny Agara teraka Agara dia hoy tompo tamin'ny hoy Abrahama tamin'Andriamanitra tsy aleo ve mbo kefa io Ismaela dia amin'io atao le izy aleo tonga dia io ny ekenao ho fahatanterahana ilay teny fikasana eo atomboka le izy eo inona moa zany Andriamanitra mbola hitady hafa indray ve efa zanako io dia io atody Andriamanitra non tsy mifanaraka taminao tamin'izany mihitsy ekeko fa zanako io tsy manino tahiko izy fa tsy io le zanaky ny teny fikasana tsy io mihitsy ianao tianao an'io responsabilité anao io fa niady izao hafa mihitsy miplanina za tsy mandà hafa mihitsy miplaniko fa dia désolé Abrahama Andriamanitra zao anana problème amin'io ianao fa safidinao io ianao niaraka tamin'ny jaino izy ho tokafirana lehibe dia zao hifandrafy amin'ny taranako foana io
ianao ty beloa zay mihitsy le texte raha ohatra ka jerena texte original ianao ny tena mieritreritra tamin'ny nandray initiative mialony ny fanapahan-kevitra ianao tsy nahandry ny fanapahan-kevitra ianao dia zao noho izy miaratsiny fa tsy ole izy ka nytalao i abrahama io ataovy mba io moa e io dia mandrahadray tsy mety anaka tsy maintsy zanaky sara ihany ny teny fikasana zany hoe ndraindray misy fahado davida koatra zany nanota tamin'ny izy moa le madamy tamin'ny Batsepa tsy planin'Andriamanitra mihitsy ke aikoa izy Andriamanitra anaplanina zany tsisy an'izany mihitsy fa ny mahagaga dia zao mibebaka be davida dia avy amin'ny Batsepa nahaterahany Solomon dia tsy hianatra an'izany akory isika fa mahamarina ny tenin'ny Paoly manao hoe ao anatin'izay ny haben'ny otana haben'ny fahasoavana amin'ny teny frantsay izy tena mahafinaritra mihitsy ny filazana azy afaka malala io Andriamanitra tsika io tena Andriamanitra fitiavana Andriamanitra mahagaga Andriamanitra tsy azotsika baikona Andriamanitra tsy azotsika fehezina Andriamanitra mamindra fo amin'izay tiany amin-drana fo tsy azo anaovanao règle 2-3 zany mihitsy hoe zao nitondran'Andriamanitra ny davida dia ohatro koa nitondran'Andriamanitra draidraidray misy zavatra andeferan'Andriamanitra amin'ny olona anankiray ary misy zavatra tsy andeferan'Andriamanitra mihitsy raha mamaky ny boky ny Abakoka anao pastera dia zay mahafinaritra amin'ny Abakoka mpanompon'Andriamanitra ianao mpamina ny tahaka ny Abakoka dia Abakoka raha-mera-panontaniana manao hoe za Andriamanitra tena variana mihitsy aminao ity ka atraizany limite atraizany fetrany antsoina hoe fandeferanao fa za rehefa mijery dia zao misy olona tsy tokony andeferanao mihitsy andeferanao misy olona tokony andeferanao tsy andeferanao fa ahoana mihitsy ianao e zay ny faminaniny Abakoka hitantsika amin'ny bokyny Salamo 7:7 Iasafa ilay ny teny manao hoe tena saika ny enjerana hitany tanany ratsy fanahy Andriamanitra fitiavana raha tody zavatsarotra ny afaka malala ny vahaolana dia zao azany amin'ny zavatsarotra ny masina aza dia tazony ny zavatsarotra ny fomba fijery ny fanoloran-tena manjary menjery ianao kivy ianao ary mety hisaraka amin'ny tenanao mihitsy ianao ka teny hoe za tsy tian'Andriamanitra ntsony za nafon'Andriamanitra na mety hisaraka amin'ny namanao anao ka temanao hoe naronina nimba ohatr' zao na ratsy teo ianao tsoritr' zao mifenako sy mpanao fa jereo ny zavatra rehetra rehefa miverina amin'ny fitiavan'Andriamanitra mandrakariva isika dia izao ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra miara-miasa na dia izay heverinao ratsy indrindra lalovanao zavatra heverinao tsy zaka indrindra na veran'Andriamanitra lalovanao dia izao mitondranao amin'ny fitaina mahatretrika Andriamanitra manefy Andriamanitra mitaiza Andriamanitra manitsy Andriamanitra ary mifarany pastera fahasoavana ny antson'Andriamanitra tsy Andriamanitra no mividy anao ka mitondranao amin'ny fifaliany tsy mitaiza sy manitsy fotsiny Andriamanitra fa izao koa miantoka sy mamelona ny mpanompony Andriamanitra tsika moa zany zao miaina ao amina epoka izay hafa be mihitsy efa ao anatiny ataontsika hoe toe-tsaina fitiavam-pahafinaretantsika zany zao ny filozofia izay iainantsika dia ny filozofia transhumaniste efa ny alolavitra efa noarantsika ny materialisme efa tsy any amin'izany ntsontsika fa efa any amina filozofia transhumaniste zany hoe efa amina filozofia hoe ny olombelona ny tompontsony ny olombelona ny mahafinaritra ny olombelona izay mety amin'ny olombelona zay ny fiainana loza ary zay matoka ny olombelona farak'izay tia fahafinaretana amin'izao andro rehefa malala dia zao tsy dia tena hoe materialista loatra materialista mantsy le hoe ty fiarako ty tsara ty akanjo tsara ty trano tsara zay ny andikatsika azy tsy zany tsony ny olona zao tsy zany tsony ny voizonao fa hédonisme nantsoina hoe hédonisme dia avy amin'ny hédonis izay mpianatra Platon dia tia fahafinaretana makafy fahafinaretana ny olona manompo fahafinaretana ny olona manompo plaisir
ary gaga ianao fa zao mahita olo ianao any a olona atao very en'le manosika sarety reny miakatra navarana tamora izy a efa niakatra navarana tamora miakatra tamin'ny avarana tamora toro tôbily ianao fa misy olona miakatra amin'iny avarana tamora iny a manosika sarety olona telo lahy efa da manosika sarety izy a misy vary ao fa enti miakatra amin'iny le izy gaga ianao tsempoko ohatran'ireny ireny atsembohany miala amin'ilay ianao zany tsy samy klaksona mihitsy a so metratra hoe tena grave be ty olona ty miakatra nanjoy ahoana dia ianao zany misentro tena za kosa Andriamanitra tena tsy sahy klaksona nyreto olona reto fa ohatran'ireny lemana rano reny lamosiny izy a manosika le sarety atao rina izy ndray mbola manao anao alefa ianao rinao a tena misentro anao Jesosy tena fa izao reny olona reny rehefa jerevanao izy avy eo a vita le tatitra vita le vary telo lasaka na folo lasaka dia gaga ianao rehefa lasa manaraka lasa izy maketsy amin'le botika kely tsy anany mihitsy dia misotro an'le consomme kely mikipy mafy mihitsy a lasa ahoana zany hoe misy tsy hoe sambatra izy fa misy fahafinaretana tsy hoe mahafinaritra ny olona dia voatery hoe manan-karena be foana fa lasa misy fitiavam-pahafinaretana vavy ao anatin'ny fiarahamonina manompo fahafinaretana tsy hoe zay rehetra misotro raha mijeriny iny toka be ninge ianao dia zao zahatra mangidy velona nge olona izy fa zao misotro ihany le olona dia inona ary satria misy plaisir c'est l'hédonisme dia amin'izao andro antsika izao dia izao tompon'ny olona mihitsy zany hoe fahafinaretana ary ny raharaha dia izao na fivavahana azy idiran'ny hédonisme hoe tena ohatran'ny tsy azony any nefa somary mihetsiketsika kely a adrénaline daholo minefa amin'io a mihetsiketsika kely rehefa ambony ambany eo daholo amin'izay mihetsiketsika dia mivoaka daholo ny adrénaline sy niorakoraka rehetra dia misy an'izay sensation zay tena hormone fotsiny a dia mieritreritra na hoe zany ka tena impanahy tena impanahy zany ao amin'le fijekilemina nefelemina ao amin'le katolika tsy zavatra tsy mihetsika kely tsy azonay mihitsy ny ainy sady le toritenin'le paster ataoko lava be tsita satria na dia efa ny am-piangonana ny olona dia mbola hitady fahafinaretana ary ho hitanao amin'ny toriteninao zany ho hitanao any am-piangonana zany ny paster sitraka masika velona tsy alanina ny alena any am-piangonana nge izy zavatra mba hitady fahafinaretana mba azy satria ny zavatra rehetra ataon'ny olona zao ny équation dia zao inona ny tombonao namakany inona ny aterak'izay inona no aterak'izay amiko inona no azoko amin'izay raha tsy zay zaho tsy mahavita naninona any am-piangonana tsy aninona any tsisy ninona azo a ianao indray ara mbola norakitra intelo rehefa avy eo tsy maintsy atao betsabetsaka eny tsy maintsy atao betsabetsaka koa le rakitra rehefa avy eo a anaka toga eto an-tranon'Andriamanitra ianao anio kristianina mpanompon'Andriamanitra nantsoin'Andriamanitra ianao aza mieritreritra hoe ny maha-kristianina avy amiko tsia tena antson'Andriamanitra ary izy ihany ny mahafantatra ataovy zay atokavana any dia rehefa tokony an-tany dia metra mpanotaina an' Jesosy inona kay Jesosy ny tena mba nitiavanao atya ataovy aloha zay atokavana fa misy fanotaina tsy voavalintsika eto mihitsy Paoly ny teny an'izany fa kristianina ianao dia tazony tsara zany tian'Andriamanitra ianao fahasoavan'Andriamanitra ary raha mandalo zavatsarotra ianao aza raisina negatif zany zakanao io vitanao io eo akaikinao Andriamanitra ny mofinain'androany zany a misy anjely manodidina anao Elisa mofinain'androany eo akaikinao Andriamanitra tsy manary anao zany Andriamanitra tsy hitanao fotsiny izy fa zao eo akaikinao izy miazona anao mitahiry anao manefy anao fa any aminy ny maso rehefa tojozan'izay paster dia zao tsy voatery ho tian'ny olona foana tsika ity a tsy voatery ho tian'ny olona foana tsika
tsy maninona tiany olontsika mety zany tsy tiany olontsika de désolé sitraka Andriamanitra fa lalana tsy maintsy diaviny zany fa zao matoky an'Andriamanitra foana zany ry fiangonana manokana mpitandrina anao anio enao no manokana azy dia masiny ny tenanao anio eto Andriamanitra vao antso anao tian'Andriamanitra ianao raha mandalo zavatsarotra ianao mahaiza mibanjana amin'ny finoana raha mandalo fitahina ianao mandalo fahasoavana ianao mbola fanefenanao koa zany mahazo avancement ianao dia zao fitahian'Andriamanitra fanefenanao zany dia zao matokifa Andriamanitra mamelona anao hoe aza be tebiteby amin'ny hoanina sotafin'io nandalo an'izany daholo ny mpitandrina rehetra nandalo an'izany daholo ny mpanompon'Andriamanitra rehetra atao velony an'Andriamanitra fa tsy manary ianao zany Andriamanitra tsy mandaingy ity baiboly ity tsy diso anjara zany ianao zay Andriamanitra miantoka ny fiainanao izy tsy ilay nofinao sy mahay ianao anao tahaka izay fomba fijerin' izao tontolo izao amin'izao epoka iainantsika izao no mahamaika an'Andriamanitra fa ny fiainanao matokia an'Andriamanitra anaka itsika ravako malala hoy Jesosy manao hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana katsao ary ny fanjakan'Andriamanitra ao anao mametra fanontaniana hoe mba inona moa zany tompo zao sao dia ny zavatra nomenao ny tiako no enao sao dia ny zavatra natolotr'Andriamanitra indray ny tomponao fa tsy Andriamanitra ka rehefa somary mandalo zavatsarotra kely ilay zavatra nomen'Andriamanitra anao dia nafoin'Andriamanitra tsia tsapain'Andriamanitra le apola mba mitoetra aminy sao dia tsy zara ny tiany fa le zavatra meko azy fa matokiry avako malala Jesosy sy tompony anjaka ao am-ponao toa tsika hivavaka ao anatin'izao vavaka izao olo mba ho antso ianao manokana mpitandriny sika mpitandrina hitory ny filazantsara hitory ny fandreseny Jesosy ny fahafatesany mpitandrina hitory fa na inona zavatra lalovany mpanompon'Andriamanitra dia Andriamanitra tsy manary azy mpitandrina hitory fa tsy misy fiainany zany raha tsy eo amin'Andriamanitra irery ihany mpitandrina hitory fa ao amin'i Jesosy irery ihany no misy fifaliana sy fiadanana fa zao rehetra zao mandalo avokoa manokana zany ianao anio ary ianao koa toka eto an-tranon'Andriamanitra androany dia men'Andriamanitra zany toko zany hoe ombanao mandrakare izy dao ary vavaka ry havako ao anatin'ny hira ataony koral zay nofidina manokana amin'ity dia mivavaha mangina hoe tompo tonga eto an-tranonao anio satria tianao ny fahasoavanao ny matoy izao aho raha mandalo zavatsarotra dia zao matoky atombo fa tsy hanara ianao hitondra amin'ny fitahina matretrika ianao ary raha mandalo fifaliana dia zao hanome voninahitra anao anaroviana dia mivavaha hoe tompo mametraka ny fiainako ampelantananao hiazona ny finoko anao ianao ary hitoetra mandrakariva ho mpanomponao vavaha mangina ry afaka ary avaozany fanoratena amin'ity ora sy fotoana iantsony ny tompo sy nanasany ny tompo anao manokana ity tao ary anaka atao finiranareo zay kosa hivavaka hanavao fanoratena tsy amin'ny fahazarana fa amin'ny fahatsiarovana ny fitiavan'Andriamanitra